ny fahombiazanao raha mijery ny fijery ny hafa anao ianao dia ho kivy. Rehefa mahita ny tantaran'i Josepha ianao dia mahita hoe iza moa Josepha tamin'ny rainy, ilay zanaka tiany indrindra. Iza moa Josepha tamin'ny ralahany, eritreretin'izy ireo fa mpanofy ary mpanao revin-gadra. Iza moa Josepha rehefa namidin'izy ireo tamin'ny Ismaelita, dia hoy ny Ismaelita hoe azo vidiny ity ka andao atao andevo. Rehefa natokony Ismaelita teny amin'ny tsena nandevo, vao nahita azy Potifara dia nahita hoe mety ity raha atao andevo. Ary rehefa tonga tao an-tranon'ny Potifara izy, hafa indray ny fomba fijeriny vadin'ny Potifara azy, fa hoy izy hoe tena mety ity raha atao sakaiza. Vokatra izany dia nigadra izy, fa rehefa niaraka tamin'ireo gadra namany dia hoy izy ny gadra namany hoe gadra mitovy aminay ihany ity. Rehefa mijery ny fijery ny hafan'ny Josepha ianao dia tsy mahita ninina mihitsy hoe iza moa Josepha, fa rehefa nijery azy kosa Andriamanitra dia niteny izy hoe izy no mendrika ho prime ministre tao amin'ny tany Egipta. Ry hava-malala, ny fijerin'Andriamanitra anao no zava-dehibe eo amin'ny fiainanao fa tsy ny fijery ny hafanao. Azakivy, nalazain'olona tsy afaka ianao, nalazain'olona ambany ianao, ninninona fiteniny anao dia zao ny fijerin'Andriamanitra anao ny zava-dehibe androany. Zao ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:24 manao hoe satria malala eo imasoko ianao dia olona be voninahitra sady tiako, dia olona no omeko solonao ary firenena no solony ainao. Isika malala eo mason'Andriamanitra, be voninahitra sady tiany, aoka ho fantatrao isanandro sy ho tsapanao isanandro zany, dia ahita fahombiazana eo amin'ny zavatra rehetra izay ataonao ianao, fa azakivy amin'izay fijeriny hafanao. Mbao hiaraka hivavaka indray isika. Raha eo, fantatray an'io fa malala eo masonao izay, be voninahitra sady tianao, aza velanao kivy amin'izay mety ho fijeriny hafanay izay, ampitombo kosa ny finoanay isanandro, fa afaka manomana ny tsara indrindra ho anay ianao. Ampaherezo isanandro izay tompony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.